Fiadanany tompo taholy. Isika moa dia samy mandalo olana sy sedra. Miaina vesatra taholy ity amin'ity zao tontolo zao ity, na ianao mpino na ianao tsy mpino. Ataoko mazava tsara aloha izay hoe samy miaina vesatra sy olana daholo ity amin'ity tany fandalovana ity, na ianao mpino na ianao tsy mpino. Misy mantsy mieritreritra fa hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy miaina olana fa satria manana an'Andriamanitra tsy toa créateur, manana an'Andriamanitra ray tsy toa zay nampisy an'izao rehetrarehetra zao. Ny teny fotsiny hoe misy mazava de misy ny mazava, izany hoe mibahana ao anatin'ny saina fa tsara allié izany. Misy mpino tena manana an'izany réflexion zany, ka izay no mahatonga anahy manipika ity am-piandohana hoe diso izay fa miaina olana daholo na mpino na tsy mpino, fa kosa ny différence de ny fananantsika an'Andriamanitra. Rehefa manana an'Andriamanitra isika, rehefa velona ao anatintsika ny herin'ny filazaontsara, dia ilay filazaontsara velona ao anatin'ilay mpino mampiaina anazy no dévoiler ny akasarotan'ilay olana mitambesatra sy manisy pression aminy, ary mandritra ny fotoana izay iaretany an'izay vesatra ny olana izay dia tsapan'ilay mpino mihitsy hoe misy fanahy masina misoutenir azy miara misupporter aminy an'izay olana izay. Fa ny côté an'ireo zay tsy mino dia midépendre amin'ny intelligence ny hoe ahoana ny amahany an'ilay olana, midépendre amin'ny robusté an'ilay olona ihany koa, hoe olona miaritra, olona patient ilay olona, zany hoe selon ny karakterany, fa izay zavatra izay misy fetrany. Mazava iny, mazava hatreo. Ny tena tiako hitondrana fifampizarana amintsika an'io dia ny hoe solution araven'ny namana rehefa misy olana, rehefa misy problématika, rehefa misy vesatra tsindry iainantsika en tant que hoe olona ity amin'ity zao tontolo zao ity, ao ambany ny contexte biblika le niresantsika ty hoe miaina daholo na mpino na tsy mpino ity amin'ity zao tontolo zao ity, no ahitanareo fahoriana. Solution ven'ny namana ho valitsika ary zay. Expérience ny Job no hitondrantsika fanazavana par rapport amin'izay. Job dia olona marina, tsy nisy tsiny teo amin'ny fiarahamonina, zanak'Andriamanitra selon ny contexte filazaontsara. Tsy nisy marina tahaka ny Job tety an-tany. Ny Baiboly no miteny an'izany fa tsy izaho. Tsy nisy marina tahaka ny Job. Dia rehefa nivory ny zanak'Andriamanitra dia teo ihany koa ilay mpiapanga, Satana izany, hiapanga ny zanak'Andriamanitra, hiapanga ny Job. Dia fantatsika ny tantara hoe nametra-panontaniana i Satana hoe moa va fa tsy niary fanina izay apetraka ao amin'ny Job no mahatonga azy mifikitra aminao. Dia Andriamanitra moa mandinika ny vosiny fo, important be zay zavatra ambarako zay. Fantatr'Andriamanitra ny toe-pony Job, dia navelan'Andriamanitra mihitsy Job andalo sedra. Navelan'Andriamanitra mihitsy i Job hoe anapatra aminy ny devoly, fa kosa Andriamanitra tsy toa amin'ny maha tsy toa azy
selon ny souverainetéany dia niteny tany Satana izy hoe miainy any no aza asoronao aminy. Dia tao anatin'izay soumission izay dia nanapatra tamin'i Joba ny devoly. Fa rehefa nanapatra tamin'i Joba ny devoly, Joba selon ny fizarantsika zany, izay akantsika fifampahirezana hoe solution ve ny namana. Joba dia olona nanan-karena izy, olona sociable izy, olona endry. Teo anivon'ny fiarahamonina izy tsy nisy marina tahaka azy tetỳ tany. Nanana ondry amanosy izy, nanan-karena izy zany, nanam-bola izy, nanana ny toetoy izy. Eo amin'izay tranga izay nanana ny vady aman-janaka Joba, nanana namany ihany koa Joba. Rehefa manan-karena moa ny olona anankiray dia arak'izay hoe manan-karena izay dia te hifandray amin'ny daholy ny olona rehetra, ny sokajy ny olona rehetra. En général izay izay le nahatonga ny teny teo hoe sociable i Joba, satria nampiasa olona marobe izy. Nambinina ihany koa izy tamin'ny asa aman-drarahany, ny arenany sy ny sisa be dia be. Ny topika antsika dia hoe solution ve ny namana. Ny valin'izay par rapport amin'ny fanazavana izay entitsika amin'ny expérience ny Joba dia hoe rehefa nanapatra tamin'i Joba ny devoly dia tsy hita ny vadin'i Joba, tsy hita ny sakaizan'i Joba, ny voisin'i Joba, ny toetoa hatramin'ny arenan'i Joba dia niendaka taminy avokoa. Tsy niapporter solution mivantana na ankolaka tamin'i Joba, ny olon-tiany, ny namany, ny ondry amanosiny sy ny vola aman-karenany, ny voisinany, eny fa na ny fahaizany ara en tant que hoe olon-kendry sociable i Joba. Ny azo ambara amin'izay dia ilay épreuve niainan'i Joba dia épreuve spirituelle, satria ny lanitra nisokatra, dia rehefa nisokatra ny lanitra dia nisy fivoriana. Andriamanitra, Satana, zanak'Andriamanitra, dia tao anatin'izay no niseho ny tantara ary namoa expérience. Isika ihany koa dia maka lesona amin'ny alalan'izay expérience ny Joba izay. Fa hoy ateo hoe tsy niapporter solution mihitsy, satria ara-panahy ilay expérience ny Joba dia izay mety ho namana, izay mety ho vola na ny support be da be isan-karazany hatramin'ny hoe ondry amanosy sy ny sisa rehetra, tsy nisy solution mihitsy ho an'i Joba tamin'ny problème ny anjady taminy, ny aretiny, ny vesatra, ny tsindry sy ny sisa be dia be. Hatreo zany dia manana conclusion isika fa tsy miapporter solution ny namana ao anatin'ny épreuve spirituelle. Dia raha vakinao tsara ny tantaran'i Joba ary mandalina tsara ny antsipirian'ny tantara isika ianao, dia tamin'ny alalan'ny sincérité an'i Joba sy ny tsy fivadiany tamin'Andriamanitra tao anatin'izay tontolo spirituel izay no nafahany solution tonga tamin'i Joba indray avy roa eny, avy telo eny, avy efatra eny par rapport amin'ny départn'i Joba tany ampiandohana fony izy mbola tsy lavo. Ny azo ambara ihany koa anefa, satria mazava izay ny amin'ny hoe épreuve spirituelle
tsy misy manana solution ny am'izay épreuve spirituelle zay ny namana na support hafa par rapport amin'ny contexte ny Job nyresantsika. Tsy fantatro nareo na mahita contexte hafa sy expérience hafa amin'ny baiboly spirituel ka hoe nisy solution avy tamin'ny namana. Tsy haiko zay mbola tsy nodinihako fa raha mahita ianao de afaka ambaranao ao anaty commentaire de discuter-tsika izay. Ny azo ambara hoy aho akoatran'izay kosa dia afaka miapporter solution ny namana raha tsy épreuve spirituelle ilay izy fa resaka ara-nofo. Satria ny namana dia nofo mitovy amiko ihany mitovy aminao samy mandalo olana samy miaina fahoriana ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana hoy ny baiboly de arak'izay dia samy manana ny problemany avy ny tsirairay fa kosa ny fisehony sy ny fitrangany fotsiny no tsy miara miseho. Ohatra hoe za zao mety manana olana dia ny namako mpiara-miasa amiko na ny zanako na ny vadiko tsy manana olana dia amin'izay fotoana izay dia afaka mitondra solution ho ara-nofo ny vadiko na ny zanako na ny voisinko na ny mpiara-miasa amiko. Ka pratika maty ohatra ny fiarako, ny vadiko mitondra fiara ihany koa de afaka mampindrana fiara ho ahy izy. Zay ny solution ara-nofo hoe alaivo ny lakleako ary de hoeto aloha ny fiarako jusqu'à ce que hoe réparer ny fiaranao. De be dabe ny tranga tahaka izany voisin ohatra hoe tsy misira de mba mindrana sira kely vetivety sy ny sisa be dia be fa eo anefa en tant que hoe solution humaine izay avy amin'olona dia misy foana ny remords. Misy foana ny remords satria de nature humaine isika en tant que hoe taranaka Adama sy Eva de misy an'ilay semence adamika ao anaty fonoteny voahidy ao anatin'ny antsoiko hoe imperfection. De izay imperfection izay misy fahalemena mifofona ao anatin'izay ka rehefa mirendre service na miapporter solution ho na ho anao ny mpiara-miasa aminao na ny voisin anao dia ny kamiseo matetika dia lasa toy ny hoe misy kajy, misy calcul, lasa misy fiandrasana kendro-tohina à partir ny zavatra nataon'ilay voisin na nataon'ilay collègue sy ny sisa iny mety ho havana ihany koa. De amin'ny fotoana izay mahaporitra an'ireny collègue ireny na havana na voisin ireny ka eno tsara ity zavatra ho teneniko ity ka miandry solution avy aminao ihany koa izy fanampiana avy aminao kanefa ianao tsy à la hauteur ohatra par rapport amin'ny situation anao au moment hoe misy olana ilay olona dia mifo am'izay ilay caractère de nature humaine no teneniko teo semence adamika zay ilay remords dia mandeha am'izay ny teny mandratra isan-karazany hoe mba nampiana ihany tamin'ny fotoana mba izao ihany mba natao an'izao ihany ireny nanaovana soa kanefa dia izao ny valiny mba mpivavaka ihany mba sy ny sisa be da be. Lasa misy teny mandatsa be da be mifo miaraka am'izay dia misy zavatra manimba ary lasa misy ataka miforona. Or anefa possible hoe sincère mihitsy ilay olona nanampy tany am-piandohana fa noho hoe isika voahidy ao anatin'ny antsoiko hoe imperfection tsy tanteraka dia manenjika antsika foana
izay esprit izay. Manenjika atsika foana izay esprit izay ary ao anatin'izay detay be azavaiko izay mety ho lasa zavatra ngeza be mihitsy atonga fanamelohan-tena amin'ny olona anankiray, atonga fampitehan-javatra isan-karazany amin'ny fiainany andaniny sy ny ankilany dia hoy aho hoe eo indrindra no mahatonga antsika tokony ary tsy maintsy tsara fifandraisana foana amin'Andriamanitra Tokoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny filazantsara izay efa ampitaina foana eto amin'ny pejy. Averiko tsara hoe eo indrindra par rapport amin'izay ka no resantsika farany izay no mahatonga anay foana, mahatonga ny tenanay mampita hafatra somary réflexion eto amin'ny pejy ahafahantsika mitrandraka foana ny relation amin'Andriamanitra mafiorina tsara amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka ny herin'ny filazantsara, satria izay ihany no balizy ahafahantsika miaffronter situation onde taille be da be isan-karazany araka ny fanazavana noentintsika teo, surtout lay plan B hoe solution humaine, satria aza dino fa isika dia ety amin'ity zao tontolo zao ity miaina ety an-tanitsika manitsaka tany fa tsy efa eny amin'ny habakabaka na ao anatin'ny dimension na hoe vatana anjely. Mazava aminao ngamba izay fanazavana izay dia misy zavatra roa miavaka tsara no resahako teo hoe solution spirituelle tsy misy afaka hoentiniza sy iza na olona miteny hoe za manana solution amin'izany na vavaka ara aza dino fa ilaina ny vavaka, ilaina ny hoe eto am-bavaka, fa na mitondram-bavaka ara ilay olona dia tsy ilay olona no nitondra n'ilay solution fa mbola Andriamanitra foana tao ambadika ilay vavaka. Ny dikan'izay dia côté spirituel dia tsy misy accès iza sy iza mihitsy afaka miditra amin'izay hitondra solution fa tsy maintsy Andriamanitra foana ndraitsy to Jesosy Kristy zanany ny fanahy masina tsy maintsy ao foana ao ihany no ahafahan'ny olana miva fa tsy amin'ny alalan'ny support na fampanantenana na fietsehana na singa misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Sady mampita hafatra ihany koa amintsika rehetra izay manana olana ady ara-panahy bataille spirituelle, aza dino fa Jesosy Kristy sao amin'ny Saint Getsemane nisy fotoana izy niantso ny mpianatra hoe mba hiara hivavaka fa tsy naharitra ora iray akory ny mpianatra. Ny tena hevitry ny passage iny par rapport amin'ny topika izay resantsika dia nampiseho mihitsy Jesosy Kristy fa ny solution ao anatin'ny tontolo spirituel dia anao sy Andriamanitra ihany, dia niady tao anatin'ny vavaka Jesosy Kristy ary nisy impact tamin'ny vatany mihitsy zany, tamin'ny corne nitinitra tamin'ny tavany nivadika ho rà, zay ilay mahatonga amin'ny teny hoe nisy impact tamin'ny vatany tamin'ny corne mihitsy izay ady ara-panahy izay côté spirituel. Ka raha ohatra zany ianao manana ady ara-panahy, manana bataille spirituelle, tsapanao mihitsy hoe tsy ny vatanao no miady fa ny ara-panahinao. Atsika izay ao anatin'ny dimension spirituelle dia izay ny fanazavako hoe tsisy afa-tsy ny fitolomanao amin'Andriamanitra ihany izay no solution. Davida ihany koa dia niaina an'izany izy rehefa nioenjehan'ny Saoly mpanjaka, nisy bataille spirituelle be mihitsy
ny ainan'ny Davida nahatonga azy nanoratra ny salamo sy ny sisa be dia be ary nandraisan'ny faminaniana tao anatin'izay bataillany izay sy ny solution izay nomen'Andriamanitra azy. Ilay tapany faharoa moa dia mazava be hoe miara-nofo dia possible afaka mitondra solution ny namana, ny voisin, ny zanaka, ny ray aman-dreny, havana, ny olona akaiky fa voahidy foana ao anatin'ilay zavatra natsoky teo hoe imperfection. Zay le imperfection zay dia misy an'ilay semence adamika ota tao amin'ny sahany edena, misy an'ilay esprit de nature humaine izany ao anatin'ny fahalemena mifo tsy maintsy miteny ao anatin'izay andrana izay dia mila zany ianao à la hauteur'ny situation. Dia izay no nahatonga nanindro hoe tsy maintsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Mankasitraka anao niaino an'izany fifampizarana izany, na ny tenako ihany koa raha dia miaino an'izany expérience izany sady mampahery no mizara n'ilay izy ihany koa ho antsika. Raha tsy tapaka foana ny pejy. Mirahasoa